taranja kickboxing tanterahana teny amin'ny fovekry ilafy androany ny fedina ny tompon-daka ny section Navaradrano ho an'izay taranja kickboxing izay tena toerana ihany koa namana Zakinora kotomanana tamin'ny ity tolakandro ity. Tahaka ny isatonao dia fahaizana trano azo ny section Navaradrano taranja kickboxing tamin'ny fikarakarana ny fedina ny tompon-dakany. Betsaka izay natao tetsy amin'ny fefitry akademy lafy androany kluba sy monina malina tsy mikarakara izay nahitana mpikatoka fitopolo ka nahavitana katoka di 5 samy niakatra ringa tamin'ity fifaninanan'ity avokoa ny sokady junior senior lasy vavy klasy A sy klasy B. Nanamarika ity hetsika ny karakarain'ny section Navaradrano ity ny fitombony hepanoana azy ireo, izany dia noho ny famatoran'ny fikarakarana ataony. Ankoatr'izay dia niavaka ihany koa ny fanaovana tatirakitra ho andrababany tamin'ity fotoana ity. Rababany izay mpikatoka kickboxing na vita be ateo amin'ny fiarovana ny voninahim-pirenena. Tamin'ny taondasa moa dia nanambara pahibe maso andriana ary vao sitraka filohan'ny section Navaradrano kickboxing fa hijanona tsy hitatana ity section ity intsony. Noho ny fangatahana ireo mpikatoka sy mpitatana eny Navaradrano nefa dia niverina indray ny ity filoha ity. Tao anatin'izay 7 taona ny tantanan'izay dia tsikaritra fa tsy mitsahatra ny miakatra ny avy teknikan'ny mpikatoka kickboxing eny Navaradrano raha ny fahitana an'ireo katoka dina tao androany.